Miarabantsika tsirairay avin-drahitra hatra izao zoma maraina fahina amin'ny roapolo ny volana septambra izao. Misaotra anay koa izay manaraka tsy tapaka ny fandraisan'ny tenin'Andriamanitra eto ary misaotra an'Andriamanitra isika satria omeny ny zava-tsoatra any. Alohan'ny derantsika ny mofinaina an'io dia hivavaka isika. Tomba Andriamanitra tolotra ianao ny deran'ny laza, ny atra sy ny voninahitra. Misaotra anao izay fa mbola tahinao hatrany ary omenao zava-tsoa dia ny fofinaina mahavela avy aminao. Misaotra anay koa mizara ny fahamarinana avy aminao ankehitriny izay koa samboary ho voatefy ka ahatonga anay anao ny afatrao ary eny koa hiandany aminao amin'ny fahafenoany tokoa. Mitenena raha io fa voninkaina anao zahay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe asa goavana ao anatin'ny fotoana fohy. Raha iny Asina Apôstôly 4:2-3 manao hoe ary ny ray fosy fanahy ny olona rehetra izay nino ary tsy nisy nanonona ny fananany ho azy na dia iray aza fa niombonana avokoa ny zavatra rehetra nananany. Amen. Mila misionera izao tontolo izao dia misionera eo amin'ny toerana feno fanoloran-tena ary tsy hisy olona na iray aza ho voasoratra ao amin'ny bokin'ny lanitra ka tsy manana toe-tsaina misionera. Tsy afaka manao ninninona nefa isika raha tsy hamasinina ny herintsika. Raha tsy ao ny toe-tsaina misionera dia manomboka miaina ny zotom-po ho an'ny asan'Andriamanitra dia hiopana amin'ny fitandremana sy ny fitsitsiana ny fananana ny votoatin'ny teny izay torintsika sy ny drafitra izay ataontsika ary hisy fiemorana tokoa ao amin'ny asa misionera. Aoka tsy hahena ny asa fa aoka ny fivoriana rehetra ho tarihina amin'ny fomba izay maneho fahavononana mitombo. Amita ny asa lehibe fampitandremana an'izao tontolo izao na dia mety hitaky fandavan-tena sy fahafohizana azy izany. Raha ho amin'ny membre tsirairay izao fisainana izao ny hoe tsy izao ny tompon'ny tenako fa olom-boavidy aho dia ahatsiaro ny rehetra fa manana didy masina ampivelatra ny fahaizana tsirairay nomen'Andriamanitra azy sy hampitombo isa-taona ny fahazahoana mampiasa azy. Ary amin'izany rehetra izany dia tsy misy fialatsiana azo ekena noho ny fanaovana tsirambina ny ara-panahy. Izy amintsika no mahafantatra sy mahita amin'ny alalan'ny masam-panahy ny ady mangotraka mitranga eto amin'izao tontolo izao izay ifanaovan'ny herin'ny tsara sy ny herin'ny ratsy. Tahaka ny fahitan'ireo anjelin'ny lanitra azy ve ny fahitan'ireo an'io fifandrinana io? Raha mba izay rehetra mitonina ao mpanaran'ny dian'i Kristy mantso no fantsim-pahazavana velona ho an'izao tontolo izao. Voton'ny fanan'Andriamanitra manana fofena tena feno mitafotafo ny afatry ny filazan'ny tsara ary ihany koa manotava dia tena mamirapiratra ny amin'izany ary manana fanoloran-tena amin'Andriamanitra sy ny fitiavana ny hafa dia akory ny asa ho vita ao anatin'ny fotoana fohy. Tsy teny ampiambambana ihany koa na fisalasalana ireo mpitondra afatry ny fahamarinana fa ao anatin'ny fahasahiana sy amin'ny toky ahatonga ny faharesen-dahatra ao am-pon'ny mpiaino azy na ny lantom-peony aza dia andrisika hanao ny fahamarinana, andrisika hanara-dian'i Kristy ary ihany koa andrisika azy handray ny famonjena. Engany ianao ho tanora izay hanana fanoloran-tena feno ary tsy hisalasala na hanana fiambiambana fa atoky hatramin'ny farany ary hitsangana anatin'ny fahasahiana mitoky. Amen. Tomba Andriamanitra eo mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Meo anay Tompo ny hery ahafahanay manana ny fahazotoana rehetra, manana ny fahasahiana rehetra ary aoka ianao no andro iankinan'ny fonay sy ny fanahinay rehetra. Angataka aminao mba hamangina isa-tokantrano tokoa amin'ity maraina ity ary anio ny voninahitra ao amin'izy ireo. Aminaran'i Jesosy. Amen. Salama
Alleluia.